Tokolasy tovovavy dia miarabantsika rehetra zay manaraka ity fandarana miara manonja ity indray ny tena koa amin'izao atoandrony fa alarobia fa efatra amby roapolo ny volana avrila efatra amby roapolo sy roa arivo izao. Miarahaba satria omaly tsika tsy tafaraka ny antony dia efa nitsoriko tamintsika fa misy hoy aho ny fandaminana teknika ho anay tato amin'ny foibe fampitana ny sary sy ny feo ety anivon'ny MBS fahitalavitra sy onjam-peo zany ka de tsy afaka zany zahay nanatanteraka ny fandarina omaly satria dia misy fandrindrana amin'ny lafin'ny ara teknika ny arahana tamin'ireo namana ato amin'ny foibe fampitana ny sary sy ny feo zany ho an'ny fanatsaran-javatra sy fikarohana ny zavatra tsara ho atolotra antsika izany rehetrarehetra izany de nandrindra an'izay zay omaly tontolo zany de tsy afaka nanatanteraka ny fandaharantsika de mino fa isika na izany na zany ara de niezaka nanaraka ny vaovao sy ny zava-misy teto amin'ny firenena de arabaiko ny namako faly raha mananarivo ilalaina ao ambadika ao ary ny andrem-pahavilanitra tokana manomboka tadidintsika tsara ny anarana hoe tsika izy dia teknisiana mpiana draraka nefa de anisan'ny mavitrika mitantana ny fandarina miara-manonja zay mikirakira ny sary zay raketina antsika isa tokantrano zany de ny vehivavy manana anjara tanteraka fa tsy hoe fanaka malemy ary zany teknisiana zany tsy hoe anjaran'ny lehilahy ihany zany fa ny vehivavy ihany koa dia afaka mikirakira tsara dia isaorako manokana izy zay mampita ny sary amintsika zany araky ny fandaminana zay fitarihan'ny faliramananarivo ambadika ao de ny mpiaino sy ny mpanaraka rehetra manenina Madagasikara amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sy ny famerenana ary ny tambazotra sosialy YouTube sy ny Facebook dia arabaiko avokoa ianareo eny ampitan-dranomasina any dia arabaina zay manaraka ty fandarana ty satria marobe sosikevitra avy any aminareo tolorako fisaorina ohatra izaka zay any amin'ny frontièren'ny Suisse any no misy azy tolorako fisaorina ihany koa ohatra ry Mino Ersorazana ry Carmen Jouty ry Gapetsanarsoa ry iza koa moa zany marobe ianareo ny mpitan-dranomasina any ry Kelly sy ny ekipa rehetrarehetra zay manaraka nyty fandarana ty ry Didi manaraka nyty fandarana ty any ampitan-dranomasina daholo zany ry taty Henriety sy ireo marobe ireo mamilalao marobe ianareo tsy mahafoy ary de matsaka vaovao matsaka hevitra atao anatin'ny fandarantsika de ataoko kobakoba-tanana zany de arabaina soa ihany koa isika amin'ny distrika Nambohidratrimo satria navita ny fihaonam-be tamin'ny latsinainy teo zay fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny candidat lisitra firaisakina larina fahatelo ao amin'ny distrika Nambohidratrimo ka tonga anisany nanolotra izany sady namety so-drano maray aman-dreny azy ireo ny birao foibe ny vonona politika firaisakina zay nitarihan'ny filoha Marc Ravalomanana filoha mpiara-mitantana teo ihany keo ny mpitondra teny ny vovonana firaisakina birao foibe zany dia Andriamatoa Paraina Auguste zay mpitarika any antoko Tsaratafina teo ihany koa Andriamatoa Rakotoary Sofaniry Albon ibaba gangsta baba zay mpitarika any antoko politika madio ny solitena ny prositeny tary Andriamatoa Sidonia ny solitena ny HVM ao amin'ny distrika Nambohidratrimo tary Andriamatoa Rafaly Arsoa dia teny antoerana avokoa zany rehetrarehetra izany ary efa mirafitra radio koa moa zany ny biraon'ny firaisakina section sampana Ambohidratrimo dia ao ihany koa zany avy amin'ny atokotiko Madagasikara zay nahitana n'Andriamatoa Razafrasira William zay mpitarika ny antokotiko Madagasikara distim ao amin'izany Ambohidratrimo zany de ireo hitantsika ireo zay nitoronoky rehetra zay hita amin'ny sary zany miaraka amin'ny député Mamindra loha lisitra zay ao anatin'ny volona politika firaisakina ho any Ambohidratrimo de misy banderole miravaka be ahitana ny candidat efatra menada mpanetretena nresana ao anatin'izany tena zay tompotoerana faharoa moa zany deuxième titulaire amin'ity lisitra ity Faniry Razafy Manantany zay mpanomponareo zany miaraka aminareo isan'andranandro eto amin'ny fandarana miara-manonja ny MBS sy ny radio Mada de isaorana ny mpanatrika marobe ny avy any amin'ny commune ny avy amin'ny vondrona politika samihafa avy amin'ireo fikambanana eo ihany koa ny tonga amin'ny alalan'ny tenany manokana zany
zao hitantsika misary izao satria dia rakotr'olona tanteraka ny toerana teny Nosiala Ambohidratrimo zany nanatanterahana an'ity hetsika ity. Isaona ihany koa ny avy amin'ity mazokiny zay antary andrarina Ivandrena Atoandro ny namana Christian Tabera reo Mbofidy be ny tanàna zay ao anatin'ny district Ambohidratrimo tonga tena toerana reo mpanolotsaina ny tanàna, reo tanora, vehivavy maro be reo mpitondra fiangonana avy amina fiangonana samy hafa ao anatin'izany district Ambohidratrimo zany dia tonga tena toerana avokoa zany nandritra ity lanonana mahafinaritra ity zany de akasitrahana ny rehetra zany zay niaraka ny sala tamin'ity androany tamin'iny latsinainy iny zany fa de mahafinaritra ny fiarahana zany. Inona moa zany no anambarantsika zany ny hoe entitsika makaiza mifandarantsika fa maromaro ny vaovao ary de tsy maintsy ho zaraina eto amin'ny fandarana zany satria misy vaovao mafana maro samihafa ho an'ny omaly fotsiny zao ohatra dia ny zava-misy niantra tamin'ny loholona minisitra teo aloha be ny tanàna teo aloha Ramatoa Olgara Malason zany zay candidat ihany koa candidaty izy ao anatin'ny lista firaisankina larana faharoa zany tompo-toerana faharoa satria toerana roa ny edina ny Antsirabe voalohany dia tompo-toerana faharoa zany Ramatoa Olgara Malason dia tratra ny antsotray voafonja eny Tamora izy zany voafonja Vonjimaika eny Tamora izy nanomboka omaly alindalina moa zany tanohaniny tamin'ny fito tanohaniny no nitranga zany rehefa avy natsona no inona teny anivon'ny pôle anticorruption ny tena zany momba ny larahana tany Antsirabe ny taona 8 na 7 tanohany hitondra fanazavana ny betsika rehefa aveo fa mbola raharahana fanahy ihany koa ny faneho-kevitra reo mpampianatra mpahay lalàna ary nisehatra teo amin'ny tontolon'ny lalàna nanana ndraikitra lehibe teto amin'ny tany sy fanjakana ary azo lazaina fa reharehan'ny Madagasikara tany amin'ny sehatry zao tontolo zao satria dia anisany nanana anjara toerana teo anivon'ny cour pénal international dia naneho faneho-kevitra izy ireo ny amin'ny hoe hanasitranana amin'ny Madagasikara ny lalana makany amin'ny fanjakana tandalana sy ireo hoe tena hoe fijoroan'olona tonga saina miaraka amin'ireo mpahay lalàna zany de hitondra an'izay tsika rehefa aveo satria manana ny solomasony nandinihana azy ny resahana azy ny tontolo ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ihany koa zany izy ireo dia izay no alefatsika rehefa aveo zany fa amty androany ity asa voaray faly na tsy voaray faly ve fa misy hetsika ihany koa any Moramanga any zay ny birao politika de any Moramanga any zay hanomana ny fanolorana ihany koa zany sy ny hetsika fampahafantarana ny candidat zay avy amin'ny vonona politika firaisankina tarihan'ny dokotera Andry any Moramanga zay tanàna fantatsika tsara moa zany tamin'ny fifidianana be ny tanàna 2024 fa nandresy ny antokotiko Madagasikara fa tamin'ny zavatra tsy fantatra sy tamin'ny fomba fiasa zay efa mahazatra hoe ohatrohatr' zany ilay régime dia najanona zany ny famoaham-bokatra tany amin'izany toerana zany am'ireo hoe lany sy tsy lany fa de hoe naverina ny fifidianana kanjo tsy miverina ny fifidianana fa mpitatana vonjimaika foana no mipetraka tany Moramanga tany de ny enahena teo zany fa mbola toerana voatokana ho an'ny antoko Madagasikara raha ho an'ny fandresena tamin'ny fifidianana be ny tanàna zany ny commune ambonivohitry Moramanga na de teo aza ny ady maro samihafa zay nataony mba hamerenana izany ary didiny avy any amin'ny tribonaly administrativa tokony hamerenana ny fifidianana atao amin'ny commune ambonivohitry Moramanga dia tsy nanantanteraka izany ny mpikarakara ny fifidianana sy ny fanjakana amin'ny akapobeany zany mbola tsaro ny vahoaka Moramanga zany ary misy revanche électorale mihitsiny satria alahelo ny amin'ny vahoaka ny amin'ny hoe tena ny safidy olona hitatana an'le commune izy kanefa de tsy momena an'izay andraikitra hitatana an'le commune zay le olona ny safidiny zany de olona zay efa lany mandano ny tatana zany an'izany commune ambonivohitry Moramanga izany tantara moa zany resahantsika izany fa tsy Moramanga rery fa maromaro ny commune tratran'izany
teto Madagasikara ny tokony amerenana fifidianana kanefa dia tsy niverina ny fifidianana manodidididina ny 420 any angamba ny raha fitadiko anatin'ny disque durako izany commune tokony namerenana fifidianana ho an'ny teto Madagasikara izany. Izay le régime am'izao fotoana zao, izany le dénoncer-tsika isan'andro san'andro ny amin'ny hoe misy asa mainka, misy asa tokony hanereny lalàna azy ireo kanefa tsy nitanterahany a, de ohatran'ny hoe vitavita ho azy fotsiny zany. Raha mitondra fitsikerana sy fanakianana zany de mailaka ny sasa miteny manao hoe ho an'ny didy amandalana rehefa misy ny didy mivoaka tsy azo kiany zany anaovana commentaire. Fatatsika zany adevitra zany tamin'ny zavatra nambarany teo anie fitsarana avo momba ny lalam-pandrenona zany, de miezaka mihitsy ny manery amin'ny fomba rehetrarehetra zany hanampenany amin'ny endriky ny demokrasia sy ny fahafahana zany sy ny fahalalahana le endrim-pitondrana misy am'izao fotoana zao amin'ny alalan'ireny fanapahan-kevitra raisin'ireny, amin'ny alalan'ny fomba fihetsika, amin'ny alalan'ny fiteny, amin'ny alalan'ny fibaikona am'ireo fahefana rehetra eo ambanin'ny fiadidiny le fitondram-panjakana zany ka ahafahany zany manery tsy manetsika ary manakombona ny vava sy ny tanana zay mety hanakihana na hitondra zany fa nio-kevitra ny fanohatra ny fanapahan-kevitra raisin'izy ireo. Na izany naty zany tsy mahasakana atsika zany rehefa fatatsika fa marina eo anatrehan'ny lalàna ny zavatra ambaratsika ary rehefa fatatsika ihany ko fa misy vahoakotsika zay tokony ho vatsiana an'zany vaovao samihafa sy ny lalàna izany. Isika moa am'ty fandaratsika ity isan'andro san'andro ary nambarako matetika zany de hoe mifototra amin'ny lalàna hoy a ny fandaratsika, mifototra amin'ny tantara hoy a ny fandaratsika sy ny fanadiaditsika sy ny fandalinana zay ataotsika. Nataoko zany, nataotsika zany ary ny arahantsika zany mba ahatombona tsara ny amin'ny hoe misy zavatra ara-dalàna mitombona tokony ho izy argumenté tsara, matanjaka tsara ny zavatra zay zaraina amin'ny mpanjifa an'izao fandaran'zao. Ny atao hoe mpanjifa de reo mandany mega isan'andro san'andro, reo mitongilana ny lohany mihaino radio sy manokatra ny maso mijery fahita lavitra ary mametraka ihany koa ny écouteur amin'ny telefoniny mihaino ity fandaratsika isan'andro san'andro ity satria manjifa hoy a ny vaovao zay atolotsika atao amin'ny fandarana zany. De makahery atsika satria za moa zany ny tena akaherezinareo isan'andro san'andro fa za koa makahery atsika satria raha miteny eto foana isan'andro miaraka am'ireo solom-bavam-baoaka sy mivahintsika ka raha tsy mihaino ianareo, raha tsy manaraka mivadanareo, raha tsy mizara izany fandarana zany manao partage ianareo ho any amin'ny tambazotra sosialy ary raha tsy mandany vola mikarena ihany ko ianareo amin'ny alalan'ny vidin'ny électricité sy ireo crédit samihafa ahafahana manaraka ity fandarana ity de to zava-poana ihany ny fandarana vokarinay isan'andro isan'andro. Fitaovana fotsiny ihany eto fa ny zavatra fantatro ny zavatra tena hinoko de zao Andriamanitra mampiteny arak'izay tolo-kevitra satria za de tsoroko amitsika isan'andro de tsy mitsahatra mivavaka ho an'ity firenentsika ity, tena tsy mitsahatra raha mbola misy koa fotoana anginana, raha mbola misy koa fotoana ahafahako mitoetra manondrika any lohako, raha mbola misy koa fotoana ahafahako manakipo masoko mamin'olotra kely 3 segonda na 2 minitra na mihoatra an'izay ary ho fangataham-pitahina ho an'ty tanindrazana ity de ataoko zany ary tsy fidiko ora izany satria fantatro loatra fa tena mila ny asan'Andriamanitra hiasa ity firenentsika ity satria tena efa be loatra ny zavatra mamodika sy ireo fahalovana sy ireo fanabadona, fampahatrana zany, fanambakana, fampiororona, fampitahorana atao am'le vahoaka malagasy am'izao fotoana izao. De mahery ny vavaka ny marina ary za mino raha ny vavaka atao isan'andro san'andro fa ny antso ataotsika isan'andro san'andro mivadika enerzy iny fantatr'Andriamanitra araka ny planina ny mahasoa atsika. Aza mieritreritra fa hoe ireto olo reto ny tompon'ny fahefana sy ny fanjakana sy ny firenena de azo mandrakizay Madagasikara ka tsy eritreritra izy hoe mbola isy farany zao misy farany so zavatra ataonareo zao ary mino izany isika zany raha teo mampatanjaka atsika eo amin'ny lafin'ny finoana zany de zay no hanomezako fankaherezana atsika marina fa ianareo anatin'ilay telefona
zay nomeko atsika laharana moa zany finday zay nomeko atsika de makahery fa za koa te akahery atsika satria efa mahery mandrakarivo isan'andro san'andro isika satria miaraka amin'andriamanitra zany na ny anomezany fahasalamana io na ny anomezany fitadidina ahy eto isan'andro san'andro na ny anomezany tolotsaina io handinika asany adiady de asan'andriamanitra zany na ny anomezany koa aza fotoana ahafahako mivoaky ny trano zany ka mba mahita carburant kely any le mpanomponareo faniry razafy manatany mba mahita crédit telefonika kely any le mpanomponareo faniry razafy manatany de tena isaorako andriamanitra isan'andro san'andro satria raha zay endurance raha zay galera raha zay lafinjavatra samy hafa ny ainana nandritra ny telo taona mahery zay efa taona mahery zay de veriko fa tena raha olombelona zany tena hoe tsy manana an'le fijoroana misy herin'andriamanitra ao anaty de tena efa menjera amy tany kanefa mino mahatoky fa tena miasa amitsika andriamanitra de akahereziko tsika fa tsy maintsy mifarany io ary tsy maintsy mahita amin'ny fiafaran'ny lalantsika rehefa nandeha tam'izay lalan'zay na inona ny lalovantsika teny am'ty lalanyty na nisy aram-bato io na misy vakina tavoangy io na misy tsily io na nisy azony sakany io na nisy antsana samyhafy io na nisy aza ny teritery sy mety fandrahonana teny amy lalana teny na misy diversion an-dalana raha mba tsy hahafahatsika ho tonga eny amy lalana sy mety hoe taty ambadika taty no mety déviation samyhafa mba tsy hahatonga atsika ho tonga any amy tanjona de za mino sy mahatoky fa miasa amitsika hoia ny herin'andriamanitra ny olona marina rangah miaraka amin'andriamanitra ary ny olona vodimponoana fa mety ny jorotsika manoloana ny asa maitsina dia zava-dehibe zany no mbola asa itsika mijoro am'izao fotoana zao de tsaroko ny toroteny nataony révérend lay tany ambodratrimo rehefa nitarika ny fitompivavahany izy tamin'ny alatsinainy rehefa nisy mifanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo candidat zay tarika ny lisitra firaisakina ianareo ozy izy no apetraka amy tena fitoeran-jiro hanazava ny aizina araky ny boky zay nivakiny tao anatin'ny baiboly zany nitondrano ny toroteny de apetraka amy tena fitoeran-jiro hanazava ny maizina ary fitoeran-jiro eny amy toerana tena hampahazava mihitsy fa tsy asitrisitrika any ambany latabatra tsy asitrisitrika any ambadiky ny fandrinana asitrisitrika any ivelan'ny trano fa tena atao amy toerana zay tokony hahatarafana tena mazava hanaisitra amy maiziny zany fitaovana fotsiny hany zahay na hoaniny brao politika ny firaisakina tarian'ny Filomar Karavalomanina sy président siteny président Baba président Rivrakoto Vaosara Jonary Mampianina Hery président Parrain Augusta sy ireo candidat rehetrarehetra de fitaovana fotsiny hany zay rehetrarehetra reo fa isika miaraka amy raha ina itsika tena miaraka mampaniany lakolosy miaraka tena hoe hiarahamindra ny tongotritsika ny tanatsika ny sorokotsika hiaraka tena handray fanapahakevitra iombonantsika de fatatsika ao anatin'eny ny foto-kevitra marina miaraka amy vahoaka rehefa fatatsika fa marina de lasa heritseto hainy zany de zany mbola mahatonga atsika hoe ninina ataon'ireo oloreo na mihevitra azy tena mafy be mihitsy azy ka hoe eo atana ny fahefana eo atana ny fanapahakevitra eo atana ny daholo ny vola amkarena sy ny rehetrarehetra zay azo baikona olombelona ihany reo tsy any am'ireo ny tena hoe tonga lafatra parfait tsy any am'ireo ny tena hoe fanaperana tsy any am'ireo mandrakizay akaherezako atsika fa misy limite ny zavatra ataon'ny olona zay miazo pahefana voafetra ny manda voafetra ny herin'andriamanitra zay miasa ary tena manao ny ezaka rehetra mahatsapa sy mahita an'izany zahay satria tsy avelan'andriamanitra tsy hipotra foana ny marina eto Madagasikara ary tanymasiny ty Madagasikara ty ho an'izay mikiry biby hanao tsinitsinina an'ilay tanindrazana sy mivahoaka ao aminy de mahafinaritra tena tamin'ny fakomaly de niadevitra tamina namana rehefa nahita ny zava-misy ny moa le namana mahafinaritra mihitsy le naman'zay satria anisany tena actif izy ao anatin'ny Facebook de rehefa niadevitra zay mirahalahy de zao misisa mahazo ny firenena voaola lany lalàna ny everina fa tena tokony hampiatra ny lalàna hiambina ny lalàna ny everina tokony hanoro ny lalàna amy lalana marina hitondrana ny firenena no mivaralila am'izao fotoana zao de rehefa niadevitra to zay mirahalahy de hoe mino fa mbola hijoro ny malagasy ty tandrazana mahafantatra ny marina momba zany lalàna zany reo manam-panahy
tokony hanorevitra marina ary hanitsy ireo zay mini mandiso marina na mandevina marina eo anatrehan'ny fahalovana sy zay mety hoe baiko sy tsindry mahazo azy de mino isika fa tsy maintsy mipotro zany kanjo zay le teneniko hoe io Andriamanitra io de manaraka atsika eny am'izay alentsika ny finoana de manaraka izay mino fa voandresaka an'izay afaka omaly zay sare ranamana omaly nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny mpampianatra lalàna mipahay lalàna ny olona mbola mahatsiary tonga saina mahazava-dehibe anty Madagasikara atsika ety de tena ambony be ny fanantenako fa ay mbola misy manam-panamijoro eto Madagasikara ka manitsy mibiloka manao an'ilay hoe tokotapaka zay volany mitongilana zay tsy mety arenina zany de professeur Raymond Ranjeva zay goavam-be teo amin'ny sehatry raisam-pirenena tena nitondra ny fanevan'ny Madagasikara teo am'izany hoe fampanjakana ny lalàna iraisam-pirenena izany no ny teny omaly tery amin'ny la rotonde ministra Johnny zay ministra ny fitsarana ny teny omaly ny mpisolo vava Bakoly ny prime ministre teo aloha tazako tena toerana Sala Arabe Mananjara marobe no nyresaka ny amin'ny zava-misy zany de velombolo sika menakavo ny amin'ny hoe tena mbola misy ray aman-dreny mbola misy velom-panahy velona ny fanahany afaka mbola miteny ny zava-misy marina eto Madagasikara mba hanome fanantenana trany ny vahoaka malagasy ny mpiray-tanindrazana ny amin'ny hoe iteny marina ka hiazonanay ny amin'ny hoe rehefa tahaka izao de tahaka izao eo amin'ny fomba fampiarana ny lalàna io tsitsika resana am'izany ka raha vonona ny namako faly Ramananarivo zay niezaka nanangona sary sy ny feo ao ambadikao dia ifampizaranay amitsika izany misy fitotsary roa zany zay hosotominay dia hanaovana zany ny fangatahana sady fisaorana ny fahitalavitra rahavavy Kolo TV satria nysotominay tao zany ilay sary satria tsy afaka nanao couverture an'izany moa ny tetianivo ny MPS ray zay fa faharoa ihany ko dia nysotomina tamin'ny rakitsara ny namana Iarfinina Rahelsoa zany ny sary zay alefatsika faharoa fa reo fanehoan-kevitra roa reo dia fanehoan-kevitra zay avy amina pahay sy mpampianatra lalàna lehibe professeur Raymond Ranjeva sy ministra Johnny zany zay nanandraikitra lehibe tamin'io fitondrany io ihany izy nanandraikitra lehibe kanefa de mahatsiary hoe misy zavatra tsy tokony hanginana eo anatrehan'ny hezaka zay amtehana ny tena fampiarana ny lalàna sy tena hevitry ny lalàna eto Madagasikara de zay no ezahanay miaraka tamin'ny teknisianina Faly Ramananarivo zany ho fitinina ao aorianan'izay ako dia hiresaka amitsika zany ny amin'ny lalanjotra ny zany adihevitra zany kelikely eo satria misy ilay fomba nanongotana nanesorana nampiarana ny amin'ny fomba tsy ara-dalàna Andramatoa Kristina Razanamahasoa teo am'izany toerana filohan'ny antenimieram-pirenena izany tamin'ny andraikitra mahasolombavy-moka azy satria lay safidy ny vahoaka nambaty finandrahana misy ny nongotana maro rehefa nanio ny heviny izy zay arovan'ny lalàna ny liberté d'expression de zay aloha anisan'ny fototra zay anengany miadevitra nanazavany izy ireo ny tsy mahara-dalàna ny rehefa fanapaha-kevitra iny sy ny fomba fitenin'ny olona zay heverina fa miambona lalàna eto Madagasikara de nantsiny izy ireo ny amin'ny hoe zao aneny ny efatrangan-javatra misy fa zao ny tokony fihetsika mifanaraka am'izany ary zao ny tokony ho mendrika ho amin'ny fampiarana an'izany raha ho an'ny zoan'ny olona zay niarany tsy ara-dalàna ho an'ny teto Madagasikara de ao anaty minitra vitsy no anarahantsika izany na manafaly Ramananarivo miahia tsy havanana oka ho azava fa tsy ny fanapahana ny raisin'ny HCC mikasika ny fanonganana Andramatoa Kristina Razanamahasoa no ampo izao lahatrasa atrehantsika izao ny fampiasana ny lalàna sy ny tany tan-dalàna entina nazimbazimbana ny zon'olombelona ny rary sy ny marina ary nitsy ny fahefan'ny mpitsara fitsarana hitsara sy anapaka araka ny fitsikidalàna ny eritreritra sy odi-tsay-pandinian'ny mpitsara ary ny fahaliovan'ny fitsarana
dia lasa tandra vadikototra ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny fitsara sasany ary ny vahoaka tsy miraharaha ka zay fihetsika zay dia adika fa mankasitraka izao toejavatra izao hatram'izay fa tsy vo izao kory ankehitriny anefa indrindra fa tato ato dia mitatra ireo maneho ny atezerany eo am'lohany fiomboniny zany fanazimbazibana izany velom-panontaniana ny mpampianatra lalàna raha toa ka mbola misy ilana ny fampianarana lalàna ankehitriny maro ireo mpamiravirany lalàna toa mpitsara mpisolo vava fiarahamonim-pirenena sy ny hafa tsy tamboisaina tsy misalasala milaza fa ady varotra tsy tahotra tsy enana intsony enatra intsony ny fandaminan-draharaha mpitsarana tsy afaka ny mody tsy mahita izany toejavatra mahatsiraviny zany izahay mpanao lalàna mpampianatra lalàna na mpisitraka ny fampiarana lalàna fantatra ary araha manaiky toy ny tafika andrefa-tanàna fa rehefa tsy ny fampiarana lalàna marina ny itodiana handravonana ny olona fa tsy vita ny ara-pihavanana intsony dia arava ny fampitokisana eo amin'ny fiarahamonina ary tsy misy tsony ny fefy na aro hitandrona ny fandrempalemana pongatra ary ny tsangakevitra mandrangaranga fa ny fampiasan-kely sisa mandaitra hamerena ny fiarahamonina amin'ny anarany zay lazaina hoe filaminana araky ny fandikan'ny fitondrana azy misy fetrany ihany ny fitondrana miorina ny fampiasan-kely sarotra onerany izy reny saika ratsy fiafara eo amin'ny tantara mitondra na mpifehy ely mpitondrana rehefa miova ny sato ao ny maty vonono ao ny atao azo lamy tsy misy antra ary eo ny tsy vanik'olona fa enjehny vava-bahoaka na ny feo ny fietrereta ny fandrafiana misy amin'ny vahoaka dia mivadika fankalana lovainjafy ary mivokatry ny fandrosoana ara-toekarena de diazan'ireo mpitondra sy ny mpanohana azy fa indrindraindrindra ny vahiny zay mandroba ny firenena ka tsy ananana ratsy tompoko tsy ny faniriana loza ao amin'ity firenena ity no mampirangaranga ny atambo tsy maintsy roana hijoroanay amin'izao fotoana zao tena tenin'olo kendry tenin'olon-dehibe no vakina no soratana tamin'ny teny malagasy eny fanambarana ny vakiny ny professeur Raymond Ranjeva iny tsy hitako tsony ny azo lazainy hoe raha olona tsy afaka andray ny dikany mazava ny fanambarana ny soratana sy ny vakina tamin'ny teny malagasy iny de tsy haiko tsony tompoko ny fomba hilazana ny olona zay mieritreritra fa mbola maty fanahy ka tsy ahatakatra ny zavatra tian'ireo ray aman-dreny ambara amin'iny fanambarana iny mbola ilaina ve ny ampianatra ny lalàna ho an'ny eto Madagasikara raha toka viraviraina matsaravina ohatran'izao ny resaka lalàna eto Madagasikara misy fetrany anefa hoy izy ireo mazana be misy le teny teo tena nanana voambolana maro isan-karazany nentina ny lazana ny zava-misy eto Madagasikara ireo ray aman-dreny hitantsika ireo fa zao aloha ministra Joni Ainko zay mahay lalàna mahafeny lalàna ary nanana andraikitra teo nevo ministeran'ny fitsarana Ainko dia nanana fanazavany omaly teny amin'ny La Rotonde arahantsika indray misaotra zay manatitra ny fiaravana zay fanataon'ireo nandray fitenena teo aloha zay mbakomanana ihany ko zany ny tena tsy mba manana an'izany traikefa hoe zahay tam'izao nanao an'izao a zahay tam'izao nanao an'izao
fa mba kely natao dia miady amin'ny fitsarana miady amin'ny fitsarana miteny hoe so de mba ndray matopo tsara na raha matopo tsara so de mba tokony jerevanao ty lafiny ty fa ohatry ny valinatsy foana ianao a dia izay no tiako zarainy eto a izay le hoe raha inesakitsika ny atao hoe conquête de l'état de droit dia nianjy lehibe afahana mampiatra sy misitraka zany état de droit zany a de lay zonony fiarovana zonony fiarovana moa za fa tsy zonony mpiaro satria tsy ady hoan'ny tena koa ny zonony mpiaro mbola kely etsy fotsiny hoe mba mahazo mandray fitenenana ve zay zonay zany de mety ny zonony mpiaro hoe mba mahazo mahita ny dossier ve zay de e fa ny zonony fiarovana de lay zo fototra mihitsy a izay omena ny olona tsirairay isambatan'olona eo anatrehany zavatra zay mety tsy voatery raha mpisarana ny adeloka ihany fa rehefa manohitohina ny zony na koa mety miteraka fametraha-panontaniana aminy ka ahafahany mitongotra ny valiteny zay mifanaraka amin'ny eritreriny raha zay araha no karazana fampidirana kely de fa ovina tokoa moa zany ty resaka zoniny fiarovany ty no nanomboka andresahany raha tantara fo satria misy mpampianatra tantara anay taloto de mba te ampiseho amina hoe nisy tadito kely any zatra ny tantarainao zoniny fiarovana raha nanomboka ny ainga tany amin'ny satria iketsika raha manaiky fa ny romanina no anisany nametraka voalohany aloha ny fandaminana ahafahana mitsara ny olona dia nanomboka teraka satria izany fiarovana zany matetika ny olona matanjaka no miaro ny tenany fa rehefa tsy matanjaka ianao de ataoko hoe matanjaka raha-batana matanjaka raha-bola matanjaka raha-pahefana de avy hatrany dia voaro ny zonao fa rehefa tsy manana fahefana ara-bola ya niaraka natsikatra angamitsika fa tsy ministra jony iny teo satria nisy fifandosoana indray teo amin'ny sary izay navoakatsika zany fa pahay lalàna hafa no nyteny teo zany a de iezaka ijery zay sy faly le vaveo fa zao ny tranga omaly a ariva no hoalefatsika fa mialohany tena itenenako aloha de ndraso aloha hoalefatsika ity vidéo ty a fa niokevitry député Ianitra Razafy Manatsoa sy député Fidèle ny tranga nahazo ny ministra loholona be ny tanàna Olga zany no resahantsika indray fotoana moa mandeha any de tsy maintsy tanteritsika arak'izay le satria de nisy trangan-javatra hafa zany nampanatsoana ny loholona sy ministra Olga zany raha Malason zay anisany ireo candidat ao anatin'ny lisitra firaisankina ny Antsirabe voalohany zany misy ifandraisany ara-politika ave zao trangan-javatra na mety misy ambadika amin'ny alalan'zay mety ho tombotsy manokan'ny olona hafa mba hikendrena azy na hoe tena fampiaran-dalàna ave satria raha raha tany amin'ny taona 2024 tanoany 2020 taona lasa mipongarina de nahetsiketsika tamin'ny heritaona dia mifanojo indrindra amin'ny vanim-potoana hiatrena ny fifidianana amin'izao fotoana zao lay zava-misy izany de rehefa diniatsika le izy de mifandraindray ihany amin'ny zavatra nresahany reto pahilalany reto ny amin'ny hoe tena ahoana tokoa moa zany tena fomba fampiarana ny lalàna eto Madagasikara fomba fanetsehana ny tota-taratasy eto Madagasikara resaka am'izay rehefa aveo zany de mbola hiverenatsika le tontolon'ny lalàna satria tena zany no hifotorany fandaharatsika zany zay tena mitaiza vahoaka ho amin'ny fanajana ny lalàna izay sy ny fahafantarana ny lalàna de mahasary-piaratsika zany rehetrarehetra izany satria zany ny tena hiorena ny tena fanjakana tsara tatana ny bonne gouvernance de miorina amin'ny alalan'ny état de droit zany ny fampianarana sy fitazaina neto ny filomarika Ravalomanana atsika mandrakariva de resy lahatra tsika hoe mbola tsy miova am'izany principe sy ligne directrice tsara tareny eto ny filomarika Ravalomanana zany isika de hoenotsika indray zany ny tranga nahazo Andramatoa Olga Raha Malason zany fandraisa tsary
arivariva izy ty efa tokony tany amy tamy fitora mahery tany terekaiky ny fonjana tany mora moa zany no nisy izay de ny mpanao gazety ny MBS tena toerana niaraka tamin'ireo namana zay tena toerana zay niaraka taminay te moa zany mazava ho azy de alefatsika ny sary zany faly de rehefa avy eo mivelona am'izay ao anatin'ny adevitra zavatra mitranga ety Tanimora am'izao fotoana zavatra mitranga ety Tanimora moa am'izao fotoana zao zany dia misy didy izay navoaka ny paka manery ny ministra Olgara Malasona hitazomina vonjy maika zany noho ny raharaha izay niseho tamin'ny 7 tany tamin'izy mbola be ny tanàna ny Antsirabe dia gaga moa zany zay izy androany miresaka amin'ny vady aman-janany am'izao fotoana zao hoe fa manina no zao zany zavatra zany no mivoaka raharaha efa tamin'ny 20 taona lasa manina no am'izao fotoana zao no misy an'izany didy mivoaka zany ary aingana be le izy satria raha tamin'ny maraina raha filaza ny vady aman-janany dia tamin'ny maraina tamin'ny 7 maraina izy natsona teo anivon'ny paka dia niandry tao fotsiny hatramin'ny 7 ariva dia amin'ny 7 ariva tonga dia hoe ny anton'izao zao ianao dia tonga dia ampidirina poza vonjy maika tsy misy zavatra hoe tena no manana na zavatra mitranga hoe aingana be zany ny décision zay mitranga aingana be ho an'le fianakaviana ihany koa no nandrenesana n'le vaovao ratsy toy izany dia zay no mahatonga le eto hoe misy fandraisany amin'ny candidaturany mahasolombavambahoaka anazy any amin'ny Antsirabe voalohany ve ty raharaha ty satria raha zao fahitana an'izao raharaha zao hoe maninona 20 taona teorina no misy an'izany raharaha zany no mivoaka dia ny zavatra nenjena anazy tamin'izy mbola be ny tanàna tamin'izany fotoana andro zany ary za mino fa raha be ny tanàna zany izy tamin'izany fotoana zany tsy aka fanapa-kevitra tsotsotra raha ohatra ka resaka tany no resahana satria hoe misy resaka tany le izy fa tsy maintsy misy idirana procédure makasika an'izany resaka tany zany tsy maintsy misy idirana conseil municipal tsy maintsy misy idirany olo-kafa ihany koa zay vao tonga ny aminy zany zany raharaha zany ny aya zany tsy maintsy apetraka ny aya apetraka dia tsotra fa ao anatin'ny 2 volana teo zay mialoha ny anaovana ny fifidianana solomamboaka dia maheno foana antsika fisamborana olona nanametraka tota-taratasy na candidat dia mametraka aya zany tsika ao anatin'le hoe tena izotra ho any amin'ny démocratie ve tsika sa izotra ho any amina didjadona zay zany ny aya apetraka zany anatin'izao isotomana sain'ny mpiara-mombonantoka zany ny PTF rehetrarehetra isotomana sain'ireo fianakaviam-piaraisam-pirenena koa hijery an'le ka Madagasikara fa manomboka lasa ny sangy mihoatra amin'ny loha ao anatin'le zava-mitranga eto amintsika dia tsy maintsy manaitra zany zay manaitra ary manaitra ny entité politika rehetra koa rehetra ty amin'ny famerana mba samy amondrona hery zany mandona zavatra ohatran'izao satria misy ayabe tanteraka ny teny mafana zava-misy eto Madagasikara ary zay tokoa le izy nandritry ny fotoana zay nametrahana tota-taratasy dia betsaka ny lahatra nitranga satria tsaroantsika tsara ohatra tany Antsiranana zay faritany moa zany fataona Belleville dia nisy zany ny fisamborana candidat anankiray tany Vangaindrano koa ohatran'izany dia izao zany efa raikitra amin'ny fomba ofisialy ny firotsahako fodiana araka ny taratasy navoakan'ny CENI fisarihana numéro efa vita dia misy trangan-javatra ohatran'izao amina candidat anatin'ny listra firaisan-kina ary ny tena voamafy amin'izy ity zany dia hoe natao mihitsy hoenjehana tratran'ny antso-jay dia ireo mivondrona ao anatin'ny vondrona politika firaisan-kina zany akoatrin'ireo hoe ireo noelingelenina tamin'ny fanomezana certificat de régularité fiscale dia nanisy indray raha nahazo an'izany certificat na régularité fiscale zay dia teo anivo ny fohy benefiketra indray dia nanana fomba fijelin'izy ireo ka namohan'izy ireo karazana fanapahan-kevitra zany ny orooro samy hafa moa mahazo amin'ireo hoe candidat ty amin'ny firaisan-kina ny amin'ny hoe rehefa mpiasa-panjakana dia anampitahorina dia lasa mandeha tokana zany amin'izao fotoana izao ohatra le candidat eny anivony district any tokony mpiasa-panjakana ohatra no tany tsara tanàna kanefa no ny antony zavatra marobe dia sy tonga tamin'izay raha mpandraraha izy dia tratrana redressement fiscal ihany koa zany ary raha ohatra izy zany ka mety manao asa fandrarana mety tsy tsogoavam-be fa mety hoe tsotsotra izy dia
misy filambaniny kely samihafa zany eo am'izay mety raha-ketra zay ataony zany akoatry ny hoe misy tampotampoka teo de namoana décision na affectation zany aty amin'ny firaisakila daholo ny tratran'zany nde ataontsika hoe tsy tongatonga ho azy zany tsy parazara ny trangany zany zavatra zany tsy par coïncidence ny nahatongavan'zany trangan-javatra rehetrarehetra zany fa alaim-panay indraindray teny amin'ny hoe izany ve no efa heverina fa fomba rehetra natambatra tao anatin'ny antotantaratasy anankiray ny amin'ny ahoana ny anelingelenantsika ny firaisankina mba tsy azo maro anisa ka rehefa ny elingelenina tany am'ilay resaka caution contribution participation 20 millions d'ariary le candidat pirotsakofidiana de tratra tany am'ilay resaka certificat de régularité fiscale de ny elingelenina ihany ko tam'ireo fahafahany mikarakara ny totataratasy noho ny fahalaveran'ny toerina sy ny fahafoizan'ny fotoana de reo mba afaka nametraka indray zany de ny elingelenina sy anaovana antsotray amin'ny anjao maro samihafa indrindrandrindra ihany ko moa zany reo hananany eo anivon'ireo mpiaradia ny fitondrana fa any am toerana zay verinizy ireo fa tena tsy azo edikevitra fa favori ny candidat ny firaisakina kanefa na izany naty zany aza averintsika mazava tsara fa ny distrika ny 20 ary mety mihoatra aza misy candidat firaisakina ary misy ny ampirorona hoe raha vao mirotsaka amin'ny alalan'ny firaisakina reo de vozaminay de voatery zany namana sasany zany tsy nirotsaka amin'ny alalan'ny firaisakina zavatra ny enina nge zany fa niokevitra Andriamatoa Paraine Auguste de ny tantara tsangan-javatra ohatran'izay ihany ko zay mpitondra teny ny vovonina firaisakina fa tsy ny distriako no mitondra azy fa nisan'ny solom-bavamboaka zay hofidiana 13 nisan'ny toerana katsahiny anivon'ny anteny meram-pirenena misan'ireo solom-bavamboaka misy toerana zay ahitana toerana roa ny solom-bavamboaka fidiana ho aminy mazava ho azy misy sasany ray zany de zay le tiako tenenina hoe tena mila mampiasa ny tena farafahaizana mametraka ny paikadiny mametraka ny tetikadiny mametraka ny planany mametraka ny rinjany ara-tserasera zany ny eo anivon'ny firaisakina mba ahazona an'ireny toeran'ireny maro any am'ireo circonscription électorale na eny anivon'ireo falim-pifidianana zay andatsahana an'ireo pirotsakofidiana zany ho an'ny firaisakina zany tsy maintsy mametraka mazava am'izay fomba fiasay ary isika moa hita fa anana ny dina misy maniafa mihitsy ny hitondrany an'ity campagne ty reo candidat zay hitondra ny lokony firaisakina Madagasikara ho amin'ny malagasy ho hitatsika tsy kelikely izy tsy androany any hiteny an'zany fa hita ny fivoaran'le raharahantsika ho atsika zay manontany isan'andronandro de hitaza-potsiny ve maninona raha action maninona raha zao maneke ihany de eto ambavaka ihany sy ny sisa mora manatsatso mora ihany koa mitondra hevitra na avolavitra ianao na eto akaiketo fa zao tsy maintsy ampisainana miatrika satria efa fatatsika inona ny olona manoloana atsika ny professeur Raymond Ranjeva namaky fanambarana teo de mahafitina ny zava-misy eto Madagasikara noho izany rehefa fatatsika ny adversaire ohatra mpanao baolina io amin'ny alalan'ny fomba fiadiny no anaovantsika ny lecture en jeu andretrarehetra ka tsy maintsy hitondrantsika ny tetikady ahafahantsika mandresy azy tsy maintsy misy zavatra zany ary indra tsara sy ampisainana zany ahafahantsika maka fanapahan-kevitra de ho hitatsika eo ny fivoaran'zany rehefa aveo fa ny atao zany de zao raiso tsara fotsiny lay fandaminana ho an'ny firaisakina foy be maka ny anivon'ny distrika ny fananganatsika an'ireo section sampany firaisakina eny anivon'ny distrika ny fametrahantsika komity mpanohana ary ny fanatotsika an'ireny toerana zay hiasany ny firaisakina am'izay nametraka izy ireo na QG na quartier général ireny hivezivezentsika akatsika ny vaovao isan-karazana ary tonga de andraisana ny talifo zay manko le zavatra tadiavintsika avy atrany misy olona ny antsoa tamina toerana maro samihafa manerina Madagasikara
de tonga de maka ny anjara tandrifin'izy ireo omaly zao de niasony avy any Antsirabe hoe mandalo eto aminay ny ohatran'zao ny ohatran'zao zao ny zavatra tenen'izy ireo zao ny fihetsika ataon'izy ireo tonga de maka ndraiky tamin'ny fanandrify an'izay zany le namana tany Antsirabe ny trangany zany mbola miandry an'le sary hatram'izao a ianao raha mare ana le niantso aho maly iny de misy ihany koa namana tonga de mandray fanapaha-kevitra ny amin'ny hoe zay tsy andrela fefa tonga de nidina any commune zay nametraka an'le komity mpanaramaso ny fifidianana ho an'ny firaisakina de efa tsara be zany satria tsy maintsy ambenana ny lalana iny safidy iny rehefa avy eo de misy ndray sasany teny manao hoe zahay de efa niezaka ny fanantona am'ireo vondrokely hafa hivelan'ireo antompoka kambana ao anatin'ny firaisakiny de misy miteny ato aminay nge ka misy atoko ohatran'izao nanonona antoko maromaro misy hivelan'ity mas VM prosité ny tsara tafina sy APM zany de misy antoko mijoro ao am'ilay district anankiray de natondry zareo nanaovany approche de tena mazava misy ny fomba fijery hoe izay na tsy mahazo baika avy any amin'ny fobe aza hifanampy aminareo fa ty tena aio ty ho rainy manonja tena fanavotam-pireneny ty de mahafinaritra mihitsy na eno an'le anaran'le antoko nde ataoko hoe partie historique le izy fa manana ny baziny sy mbola manana n'lay conviction tena hoe hanavotana firenena de miara mitambatra ao miaraka amina fikambanana marobe zay le tady avitsika zay aseho amin'ny androny maro ny firaisakina ny district sy ny commune aseho amin'ny endrin'ny fifanampiana aseho amin'ny endrin'ny fifandresen-dahatra aseho amin'ny endrin'ny fiarahana mikaondo aseho amin'ny endrin'ny fahafantarana ny tetika hafahafa ataon'ny zay mihevitra azy fa manana fahefana ary mihevitra azy fa misalotra ny antoko miara-dia amin'ny fitondrana de tonga de andropaka moramorany zany toeran'zany de atomboka am'zany ny firaisakina zay hananatsika eny anivony district sy ny commune sy ny fokotany samihafa eny de isaorany anareo efa nandroso resaka mialo ny avancé resaka taty aminay ary reny resaka resahantsika reny moa zany de tonga de natsipy nalefa avy atrany tany am'ireo ray aman-dreny zay tokony hafantatra azy hoe zao ny avancement ny asa ataon'ny firaisakina any amin'ny district azatsy na izareo tsy very zany le zavatra nalefatsika nalefanareo taty aminay reny zany de zay no appréciako hatrany ho iaho hoe midira hatrany na de tsy afaka mamaly ary zahay am'ilay message marobe alefatsika eo amin'ny 34 12 902 40 sy 34 76 624 40 de heverina zany fa tsy maintsy voavaky reny ary ampitaina any amin'ny foibe tsy maintsy ampitaina any am'izay mety ho candidat iantefany hoe misy am'izao trangan-javadrao any aminareo any ananina araky ny SMS nalefa ny olona avy any amina fokotany na commune na district ohatran'izao zany fomba fiasatsika zany fa tena tsy avelatsika zany anana irika mihitsiny hanaonao foana eny anivony zay toerana misy samihafa eny anivo fokotany sy ny commune zany reto olona reto zany satria tena efa trop tena efa tafa ohatraroatra ny zava-misy am'izao fotoan'izao de zay zavatra tafa ohatra zay ny tsy maintsy mampamailo atsika eo anatrea ny tsangan-davatra misy am'izao fotoan'izao de io ny tenen'ny filomarika rahavalomanana tsy maintsy mivondrona amin'ny firaisakina ary na me baiko manokana ho an'ny antokotiky Madagasikara izy filo nasionaly bra politika moa efa nelo lalana zay fa nao mafisy ny filomarika rahavalomanana l izy ho atsika mpikambana ao anatin'ny antokotiky Madagasikara ny aminy hoe manohana tsy misy fepetra beriko tsara manohana tsy misy fepetra reo candidat natolotra ny firaisakina satria misy tanjo anatytsika hotratrarina misy tetikady misy paikady hitondrantsika anjanontolona zany avy hatrany zany ny antokotiky Madagasikara manenina Madagasikara de mandray anjanontolo marika zany hoe manohana tsisy fepetra am'ireo candidat natolotra ny firaisakina ny any am'y rectim mamapita any am'y distim mamapita makany am'y comtim mamapita makany amin'ny fokotim de ny ratsany jeune sy ny femme zany manatanteraka izany de averintsika etona zany ny fanazava-kevitra nentin'ny filomarika rahavalomanina teny Ambohidratrimo tamin'ny commune Nosiala
zay nandritry ny fitokanana fanokafana zay ny tena marina fanokafana ouverture ny quartier général ho an'ny firaisakina teny amin'ny district Nambohidratrimo ka ao anosiana Andranomanga misy an'izany quartier général zany de nanome toromarika ho an'ny candidat sy ho an'ny vahoaka tonga tena toerana zany Filo Marc Ravalomanana. Izy ty moa de nafinaritra be mihitsy satria mialohany natongava ny Filo Marc Ravalomanana nisy fitohanana zay fifamovoizana teo atapina alakamisy teo de nidina tamin'ny fiarakodia Filo Ravalomanana de nandeha tongotra nandritry ny fandehanana tongotra zany kopakopa-tanana mbo atsika manodidina eny anakamisy anosy ala eny tena fifaliana ny eo na tamin'ny ray aman-dreny Marc Ravalomanana teny amin'ny lalana rehetra teny zany ary ny mbola fangetaetatsika ny amin'ny hoe miverena anao dada miandry anao dada ny firenena de goavambe izany antsoantsontsika izany fa zao ity aloha misy lalana anankiray misy zavatra tsy maintsy everitsika fa hijoroana dia ny ananantsika solombavam-baoaka matanjaka raha-potikevitra ary hapiatra ray fotikevitra hijoroan'ny firaisakiny ary hanana tanjona angezabe hanavotana ity firenena ity de io aloha le lalana hametraka an'ireo solombavam-baoaka avy amin'ny lisitra firaisakiny ka ho an'Ambohidratrimo manokana larina fahatelo misy azy mbola ho resantsika moa satria efa hitantsika koa ny sarin'ry edi sy satarekany fatatsika tsara satarekany avy any Anjorobe de ho resantsika daholo zany rehefa aveo fa ndao aloha enotsika ny toromarika avy any amin'ny Filo Marc Ravalomanana averimberitsika tsara ty toromarika ty zany sy ty fanazava-kevitra ty zany mahazava-dehibe ny fiarahantsika ao anatin'izay firaisakina zay ray aman-dreny no miteny de samy manongila tsofontsika namana teknisianina ira intsika firaisakina ny hero izy nareo tamin'ny hira tamin'ny voalohany teo de tsy maintsy atao zany zay ampandresy atsika atao misy zay tonga atsika maro isy anivon'ny antéméram-pirenena na ny rien parlement ny antony de zao afaka manova zavatra tanteraka mihitsy sika afaka manova zavatra tsika ary rehefa manova zavatra tsika afaka mifahorian'ireo vahoaka ireo fa zay ianareo député zay voatendry amin'ny fomba ofisialy tsy manana zotso lany mihitsy ianareo anjara tsy manana zotso lany manoloana zany dia manana didy lehibe ny député noho izany manoloana ny didy lehibe miandry anareo sy fanantenana apetraka ny vahoaka aminareo de tsy manana zoro tsy ho lany mihitsy ianareo tsy maintsy lany ny candidatsika ahoana tsy maintsy lany ny firaisakina no ahafahana mampivondrona ny herin'ireo antoko rehetra misy ao anatin'ilay vovonana mba entina manohitra zao fitondrana tsy manjary zao ary irosoana any amin'ny tanjona apetraka mba hanivatsika sy ametrahantsika zany tany zany eto amintsika tsisy lalàna tsony teneninareo hoe mbola misy lalàna eto tsisy sa manao zay saipatany de izy ihany manao azy eo paikady lehibe noho izany ny fampivondronana ny hery ao anatin'ilay vondrona firaisakina ary firaisakina mandeha any amin'ny tena anovanan'ity fitondrana ity voova atsika io raha ohatra ka samy mijoro daholo sika satria ombatsika Andriamanitra de anareo distim amin'ity mandresahako distim comtim foktim tsy maintsy tsy manana safidy ianareo fa zay fandaminana ato anatin'ny tiako Madagasikara tsy maintsy hoy ame mampatanjaka azy de tsy maintsy ianareo ato amin'ny tiako Madagasikara no mirahina tsara manana fitsipika na discipline de parti isika de eo ka mba samby iaino tsara daholo zay discipline de parti zay de zay no ahafahanareo mitarika tsara ao anatin'ilay firaisakina manateny itsika manateny reo vahoaka malagasy rehetra fa tena anova zavatra isika ato amin'ny antoko politika ihany keo ny tsara tafina ny APM ny HVM ny tiako Madagasikara prositeny de tsy maintsy mana profo eto anatreha vahoaka malagasy fa manana zany firaisakina tanteraka zany tsy maintsy ataotsika zay ampandresen'ireo candidatsika rehetra reo zany mba azahoantsika ny maroanisa eny amin'ny antéméram-pirenena ilaina ny firaisakina noho zany zay mazava tsara zay de
mino a zany fa ho antsika any amin'ny toerana samihafa zany avy hatrany de mandray hatrany zany ny toromaika tahaka ireny zay moa ny tombony ho an'ny fandaharantsika zany ahafahantsika zany tonga de mandrotsaka zany le toromarika samihafa zany zay avy any amin'ny vondrona politika fohibe na avany am'ireo antoko samihafa ho an'ny antoko politika madio ohatra zany i gangsta baba raha kotoary sofaniry album de tonga de niantso izy hoe ho an'ireo mpikambana rehetrarehetra sy mpanarady ny antoko politika madio ao anatin'ny distrika anambolantsimo ohatra tamin'izy nale fidenena de hoe manoana tsy misy fepetra ireo kandida zay anatolotry ny firaisakina ao anatin'izany district zany de ohatran'izay manerana amin'ny madagasikara zany naizanaiza hoy mino a zany fa voaray any any mainty rano zany raha ny tokony izy de tokony hiaraka tamintsika teto ny kandida ny firaisakina vaillant any mainty rano kanefa moa zany ho an'ny fandaminana mbola sy tonga izy mbola miandry ihany koa isika zany ny kandida ny firaisakina zay eny Andramasina dokotera Lalaina sy ny ekipany mbola raikitreny izy maire Rafidy no andrasantsika raha ohatra ka tafiditra ihany izy atao anatin'ny fandarantsika mbatana de ho raisitsika eo maire Rafidy zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany izay indrindra no nde horesantsika ny amin'ny hoe misy asa ataon'ireo kandida ihany koa zany amin'ny firaisakina any amin'ny toerana maro samihafa any de hoe tsy amin'ny district an'Andramasina angalatsika ohatra anankiray zany zay manao fizaham-pahasalamana maimaim-poana indrindrandrindra mijery momba ny nify sy ny aty vava i dokotera Lalaina Ramalanjona zay any Andramasina district an'Andramasina maro be misy anareo commune any zany dia dokotera Lalaina hiany no kandida ny firaisakina ary nahazo ny tsodrany ny birao politika ny firaisakina avy amin'ny flo Marc Ravalomanana flo sy tendrandrena solony aiko flo Paraina Auguste flo Rajonary Mampianina sy Rivo Rakotovao flo gangsta baba na baba zany aza mitarika ny antoko politika madio zany tsisy afaka miteny zany amin'ny anarany antokotiky Madagasikara na hanalavalava tahaky ninona n'le timy ao ary na iresadresaka tahaky ninona ao aza dia mazava dokotera Lalaina Ramalanjona zany no misalotra ny vovonana vondrona politika mazava ho azy zany firaisakina larana faharoa izy ho anareo any Andramasina zany raha misy sary ao faly avy sary azafady indrindra faly ho an'ny dokotera Lalaina am'izao tsika miteny zao ianareo zany any Alarbivatsola zany de misy fizaham-pahasalamana maimam-pona zay atotsaina miaraka amin'ny dokotera Lalaina larana faharoa zany zay mitarika lista firaisakina hitatsika amin'ny sary zao zany izy ny dokotera Lalaina io manao t-shirt fotsy manao kaskety mena io raha mato mahafinaritra tsara tena sociable teny vao fiarahamonina de mitsapa zany mitsapa ny resaka tension sisisy de rehefa manao fizaham-pahasalamana ry zareo de tonga de mivatsy fanafody avy hatrany zany eo ny eo zany mahazo fanafody misy karazany marobe fanafody ampiasain'ny ekipa medikaly miaraka amin'ny dokotera Lalaina ny Andramasina am'izao fotoana izao zany zay manantona ny vahoaka de hitatsika zany firaisakina Andramasina zany dia marobe hoy ny vahoaka milahatra am'izao fotoana izao zany any Andramasina any zany de io hitatsika reny misy tikekely reny jeton larana amanjatony de ny fifampiresahana amin'ny vahoaka de zava-dehibe tokoa zany ankaherezina atsika efa avy niodana tany Mbomiadana efa avy tany Mandrosotany efa tany Sabotsy manjaka vahoaka Anosy Betrimy Loharantany ny ekipan'ny dokotera Lalaina zay avy amin'ny firaisakina larina faharoa de ao Alarbivatsola am'izao fotoana zao rehefa tonga eto tsy fantako androany ve sara pitso no tafaraka amintsika maire Rafidy ao Mbomiadana de ampidiritsika atao anatin'ny fandarina zaraina amintsika zany re ny ezaka samihafa zay ataon'ny kandida ireny zany zay tena hoe mahafantatra satria zay le izy mahafantatra ny zavatra iainany vahoaka zany ka mitondra ny tatsoroka arak'izay tandrify azy reo samihafa reny tena mazava tsara mihitsy reny hoe ity misy zavatra marary ny vahoaka fa gaga ihany ianao ndraindray mahita ny amin'ny hoe misy fizarana so na fizarana menaka ny en'ny sasany am'izay mety asa pokon'olona kely atao na fizarana spaghetti de asina sarin'le kandida de ny mahagaga sy mahatalanjo anara de asina vola miaraka am'le izy eo amin'ny lafo ny fomba fanaovana politika zany sy nresaka safidy tena manahirana be mihitsiny zany ny etan'olona sinao etikety dia asinao autocollant am'le numéro anao de avy eo mbola asinao vola miaraka amin'io zany
ny objectif nefa de mazava ho azy handresy lahatra am'le olona makany am'ilay resaka fifidianana de zay zany tenentsika aiza ho aiza mihitsy ny tena fampiarana ny tena lalàna eto atanina rivo reny vohatra misiny zany mbola tsy avoaka konsary fa kibo mitsara tena zay nanao an'izany hoe efa tena tsy mahatoky tena ve efa tena sahiratsaina ve efa tena asa efa tena hitodian'ny lamosiny vahoaka ka mba hahafahana manao mpimasiny vahoaka de ajorojoreny mihitsy ny fananan'olona etam-baritr'olona zany nge ao anatin'ny lalàny zany tena manahirana be zany etam-baritr'olona nasianao zay tsy anao manao azy spaghetti ohatra asianao etikety asianao ny laharanao sy ny sarinao kovetan'olona asianao an'izany hafahafa be ny any zany de avy eo asianao vola manaraka an'izany hita maso eo de indraindray eo anatrehan'ilay tena safidy ao manahirana lizy manahirana lizy ohatran'izany nge le tokony tena hoe anaovan'ny seni rappel l'ordre hoe mba tena mba moramora eky ty tena hoe tena fitsikarahana seza ty o tsy mba zaza de tena miditra any zavatra tsy tokony hidirana manao any zavatra tsy tokony atao ndraindray zany mba misy limitiny any ny zavatra tokony aseho fa ndraindray tena ariary ampahabe maso le izy hafahafa be ny any ao moa le sary ao mbola sy navoaka keto le sary zany fa zako moa zany sady mivezivezikely eo ihany mikarakaraan'le izy fa aminatrangan-javatra ohatran'izany ny tokony teniny ny eo anivon'ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana hoe ahoana marina ny tena fomba hitondrana nyty pré-campagne ty inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao azavao zany tokony ho fantatry ny kandida zay samba misehatra tamin'ny politika zany hoe mba nahazo feza moa izy zany de samba vomba nanao politika zay nge le izy samba vomba nanao politika de tonga kandida tampoka de tsy fantatra kory ny inona ny farafahakeliny tokony ho fantatra tokony ho atao eny na mety mahafantatra ry moa de mevitra fa hoe anay fanjakana arangaka tsisy raharahinay intsony na mety na tsy mety zo zavatra ataonay zao zany no tairitsika atao anatin'ity fandaharan'ity poiritsika zany atao anatin'ity fandaharan'ity mba isiny le égalité des chances zany fa izany everinao fa tsy afaka manao an'izany afaka manao an'izany hoe ndeha aka menaka zay de asianay an'ny autocollanay le izy ndeha aka spaghetti zay de asianay zany ndeha aka kovety zay de asianay zany de asianay vola 2 alina 3 alina 4 alina eo akaikin'izany omenay an'le olona azonay ataony izy zany fa amin'ny conscience zany manoloana an'le hoe safidy manahirany zany tsy zany tsy anana an'izany rehefa hitsaroko fa zao koa eo anatrehany idéologie iatrehana tena atao hoe fifidianana fanazava-kevitra ny atao hoe fifidianana sy eo anatrehany tena hoe hasa masolonavambaoka sy le tena principe général an'le atao hoe élection mihitsy de manahirana be ny any zany fomba mampanao zany zany manahirana zany de tairitsika eto ny tompona andraikitra raha mbola misy mihainotsika